Avy hatrany moa dia nandray fepetra manoloana izay raharaha izay teo anivon'ny faritra Lamanga sy ny farim-piadidia mpampianarana Antananarivo Atsimondrano tao aorianan'ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana natao izay manamaritra ny fandikan-dalàna ara-pedagojika eo ihany koa ny ara-pitantanam-bola sy ara-pitantanana amin'ny ankapobeny ho an'izay eo anivon'ny lycée Andranona ohatra izay arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ho entindravaka Randriamanala sy mamirasoana avy ity ny andindininy izay. Miisa 12 ny fandikan-dalàna nataon'ny Taleny lycée Andranona ohatra tao anatin'ny herintaona sy tapany izay nitantanan'ny sekoly araka ny tatitra voafaritra ao anatin'ity valiny fitsirihana nataon'ny tompon'andraikitra tamin'ny Desambra 20 sy arivo ity araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Gerino Menjanahary Andreny Lonana Taleny Draine Nalamanga aka misongadina amin'ireo ireto tepoka telo ireto. Nisy ny atao hoe fanadihadiana na ny inspection momba ny fitantanana ara-bola sy ara-pedagojia ary ny fitondrana ny lycée amin'ny fampandrosoana ny lycée eo amin'ny lycée Andranona ohatra. Rehefa nivoaka zany fanadihadiana zany dia hitantsika amin'ity fa ity boky ity no manambara ny zavatra tsy nety fitantanana nataon'ny Andriamatoa proviseur. Izy ity moa zany dia atao hoe confidentiel ihany fa tsy afaka eo anatrehan'ny ray aman-dreny na ny olona rehetra zay no amoaka na anala-baraka ny proviseur teo aloha mpiara-miasa aminay rehefa mivoaka ny taratasy famindran-toerana. Io tatitra ny fitsirihana sy ny fanadihadiana nandidy amin'ny tsy maintsy amindran-toerana ny taletsekoly. Ny volana janoary teo no namoahana ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany ary nafindra toerana ny vato ny tenany. Toerana izay tsy nakasitrahany hoe hatrany ny fanazavan'ny Draine Nalamanga. Efa nisy moa ny fampidiniana tamin'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny ministera fampianarana ambony mikasika ny tokony hanemorana ny dady andraisana ny antotan-taratasy ny mpiadana rehetra manerana ny nosy. Momba ny fanadinana baccalauréat moa dia ararotina ihany ho an'ny ireo mpiara-monina mpiray tandrazana rehetra amin'izao voana mahazo antsika izao dia tsy inona fa ny traboina izay mahazo ny rehetrarehetra. Dia efa nandika nisy ny fampidiniana teo amin'ny zareo any amin'ny centrale sy izay ty amin'ny région momba ny fifarana ny fisoratana anarana amin'ny 9 marsa ny fanadinana baccalauréat dia efa misy zany ny lalana atao mba hanemorana io inscription io zany ny fisoratana anarana io zany mba tsy amin'ny 6 marsa satria mampalahelo dia mampalahelo areo namatsika izay traboina very ny entana sahirana tsy afaka manao dossier dia izay zavatra zay efa nanomboka omaly riva no zavatra natao ka ataoko fa tsisy ino ny mpianatra ao amin'ny lycée Andranona ohatra zany zavatra zany satria ny mpianatra ao amin'ny lycée Andranona ohatra dia mpianatra mitovy amin'ny mpianatra sasa malagasy rehetra. Mikasika ny soni izay mametraka ihany ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny ampahany amin'ny mpampianatra dia tsy misy ny tokony ahina amin'izany satria miatra avy hatrany ny fitohizan'ny fitantanana anjaran'ny Draine Nalamanga no mampafantatra ny raharaha eny anivon'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'izany raha ny fanazavana.